Andro vitsy taorian'ny fidinan'ny vidin'ny solika dia mety idina ihany koa ny saran-dalana ho an'ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly. Nilaza ireo mpitatitra amin'ireo zotra ireo androany alakamisy ny Hampidina ny saran-dalana. Nisy moa ny fanambarana iombonana nataon'ireo mpiandraikitra ny tompom-piantsonana zotra nasionaly sy rezionaly. Manomboka amin'ny herinandro ambony izany fidinana izany ary ho hita isaky ny tompom-piantsonana ny antsipirian'ny fanovana. Isy fiovana arakaraka ny fiakarana na fidinan'ny vidin'ny solika ampiarina. Eto Madagasikara ihany koa ny saran-dalana manomboka izao ho an'ny zotra nasionaly sy rezionaly raha ny fantatra. Raha ny famoaham Vaovao ny kaominina dia rapid zoma 24 Janoary amin'ny 10 ratoandro no atao eny Analakely ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy any Harilala Ramanantsoa ho ben'ny tanàna Antananarivo. Efa tazana eny amin'ny FIDATERANA ny lakan-dranon'i eny Analakely ireo fitaovana ampiasaina amin'ny lanonana hametrahana amin'ny toerana mahaben'ny tanàna Antananarivo renivohitra any Harilala Ramanantsoa izay lany nandritra ny fifidianana izay natao ny 12 Desambra. Androany alakamisy maraina dia efa nanao famerenana matso ireo polisy munisipaly sy ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Na dia efa anaty fahavaratra tanteraka aza ny faritra maro manerana ny nosy dia mbola mitady rano mafy ny any amin'ny faritra Alaotra indrindra fa ny ao amin'ny distrikiny Ambatondrazaka ho fanavotana ny taom-pambolena ho amin'ity faritra isan'ny mpamokatra vary betsaka indrindra eto Madagasikara ity dia Apetraka ny tanin-ketsa iombonana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny voalazan'ny ministra François Sergio Hazarson dia velara-tany 1 hektara no nanaovana izany tanin-ketsa izany ary afaka mamatsy tanimbary 100 hektara. Tokony ho aparitaka io tetikasa io mba hahafahan'ireo tantsaha miroso avy hatrany amin'ny fambolena raha vatany vao ampiny rano. Natao moa ity tetikasa ity mba hanavotana sy hanampiana ireo tantsaha izay miady mafy amin'ny tsy fahampian'ny orana hoy ny tenany. Faritra maro amin'ny tapany andrefan'i Madagasikara sy ampovoantany kosa no miaina anatin'ny orana nanomboka ho malalarby. Misy andro ratsy mitoetra amin'izao ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika ka mitarika rotsak'orana betsaka amin'ny faritra afovoany andrefana sy ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefan'i Madagasikara. Mbola mitohy ny fampitandremana amin'ny loko mavo amin'ny abetsaky ny rotsak'orana ho an'ny faritra Menabe, ny distrikan'i Morombe, Beroroa, Ankazoabo, Sakara, Toliara voalohany sy faharoa. Hahatratra 70 hatramin'ny 10 milimetatra ny rotsak'orana andrasana ao anatin'ny 14 ora ny zoma 14 Janoary hatramin'ny sabotsy 15 Janoary ho an'ireo tanàna ireo. Mpilalao 40 avy amin'ny kluba maro samihafa izay voatily nandritra ny lalao fitsapana no karakarain'ny Malagasy rugby ny farany herinandro teo no hiatrika ny fampifondronana ho an'ny ekipa pirenena Malagasy lehilahy izay hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena World Challenger Series 2024 izay atao any Cape Town, Afrika Atsimo. Raha ny voalazan'ny Janoary Janoary tale teknika nasionaly dia ho malalarby ireo mpilalao ireo no niatrika ny fivoriana namaritana ny fizotry ny farazara-tena sy ny fampifondronana amin'ny ankapobeny. Ny tapaky ny volana febroary kosa no hiatrika ny fampifondronana mihidy ireo mpilalao voatsongo 12 amin'izy ireo ihany no hiatrika ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Isan'ireo andray anjara amin'izany i Samoa, Tonga, Japon, Chili, Géorgie, Allemagne, Hong Kong, Chine, Canada, Brésil, Portugal ary Uganda.